tena mafy angeny entin' Jesosy jerevy tsara fa zany niatrika azy fijaliana zany rehefa tenenina mbava tahaka an'izao dia niatrika azy fijaliana Jesosy fa rehefa tena hoe saininao lalina zany hoe Andriamanitra zanak'Andriamanitra tonga olona efa tena nanana ny fiandrianany tany an-danitra nefa zao tonga tetỳ ambony tany nijery ny fahoriako sy ny fahorianao dia nanolotra ny aina izy ho asy anao teo ambony azy fijaliana mafy zany ny aretan'izany ary Jesosy ary tena tonga raha mihitsy ny dinitra nozy izy ny tenin'Andriamanitra satria mafy loatra ilay hiatrika ny azy fijaliana androany a zasy ianao tsy ianao tsony niatrika an'ilay azy fijaliana fa efa vitan'i Jesosy zany efa nampandresy antsika Jesosy efa noentin'i Jesosy zany azy fijaliana zany fa mila mibanjina an' Jesosy tsika ilay niatra an'ilay azy fijaliana isan'andro isan'andro mba hahatonga antsika hahery amin'ny zavatra mitranga satria tsarovy fa ny devoly ange tena tsy tiantsika tena hoe atsapan'izany ary ny tiany devoly farany dia izao sy ianao tena tafasaraka amin'i Jesosy izao le tsy hatoky an'i Jesosy tsony zay le tiany devoly amin'izao andro farany izao hoe ianao le tena tsy hatoky an'i Jesosy itsony hoe tena marina tokoa ve fa eo amin'ny fiainako Jesosy fa androany ianao verena tongava saina averenao amin'i Jesosy ny fibanjinanao hoe efa navita ny tena tsara indrindra teo amin'ny fiainako Jesosy efa noetiny fampahoriako efa noetiny ny oziny efa noetiny zavatra rehetrarehetra ny aretiny efa nikapohana izy tadidio daholo ny zavatra efa noetiny Jesosy satria zany mahatonga antsika tena hoe very hevitra dia andeontsika manomboka androany indray anao manaitra anao ny tenin'Andriamanitra hoe miverena mibanjina an' Jesosy sy ny zavatra efa vitany mba hahafahako tena hoe miatrika ny zavatra mety olana fampahoriana aretina tsy haiko inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao fa zao hoe Jesosy rery ihany navita ny zavatra rehetra mety misy olona tena tianao angambany tena milaza fa tena tianao fa miteny ianao fa Jesosy le tena tianao indrindra satria ny rany ny ainy mihitsy ny nalatsany ho asy anao ka andeontsika hiverina tsapan'izany fitiavan'i Jesosy asy anao zany rehefa tena manana fitiavan'i Jesosy tsika dia tena tonga dia normal amintsika ary mora tsy manoty tsika mora mihevitra ny zava-panahintsika rehefa tena mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy io le tenen'ny tenin'Andriamanitra fa ny fitiavana ny lehibe indrindra jereo fa noho ny fitiavany asanao dia maty izy nanolotra ny aino asanao nefa tsy misy mahay manam-pitiavana ny lehibe noho izao izy dia maninona manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany raha tonga eto ianao dia mahatsiaro an'izany tenin'Andriamanitra zany dia tsarovy hoe tsy ho anao rery ihany zany tenin'Andriamanitra zany ho an'ny hafa ihany koa zany raha tonga eto ianao dia mety mandray ianao dia tsarovy hoe ho an'ny hafa ny antom-pisiko raha misy zavatra famanginy Jesosy ianao ka hiatrehanao dia tsarovy ho amin'ny manaraka zao dia ho an'ny hafa koa zany tenin'Andriamanitra zany ho an'ny hafa koa zany fisedrananao zany satria ahoana moa ny ahafahanao mampahery ny hafa raha tsy efa niatrika zavatra ianao dia tsarovy tsara fa zay ny antony zavatra io ahafahanao mampahery ny hafa ahafahanao mampijoro ny hafa ahafahanao tena hoe mampahery hoe zao ne zavatra mitranga rehefa tena eo Jesosy dia andaontsika tena manomboka izao hoe atoky an'i Jesosy amin'ny zavatra efa vitany dia atsia le fitiavan'i Jesosy hoe inona ny efa vitany ho aisanao andaontsika hanana fifandraisana tsy miato amin'i Jesosy nefa manana fifandraisana tsy miato amin'i Jesosy zao sy ianao dia afaka hampanaiky ny fotsika tena hoe zao ny tena ilain'Andriamanitra zao ny solution amin'izao zavatra izao dia rehefa miatrika olana koa tsika dia tsarovy hoe tadidio foana hoe Jesosy eo dia manontany an'i Jesosy tsika raha teo zao Jesosy dia inona no nataony teto amin'ity fotoana ity zay le hoe mibanjina an' Jesosy indraindray tsika mieritreritra hoe banjina an' Jesosy dia maka sara tsy-aina fotsiny ve zany dia ohatra ny ahoana lava volo ve Jesosy tsy izay le mibanjina an' Jesosy fa inona le nataon'i Jesosy raha zao ny situation dia inona nataony teto amin'ity fotoana ity raha zao indray ny tranga dia inona nataon'i Jesosy teto amin'ity fotoana ity andao zasy ianao ho tonga olona anankiray anahaka an'i Jesosy ihany koa tena hoe satria izay le izy rehefa ho avy Jesosy dia hijery izy hoe tena efa tanteraka tokoa tsy ve tsika zay le tena farany tena tediavin'i Jesosy izao sy ianao iray amin'i Jesosy dia ho tahaka an'i Jesosy mino fa nandray zavatra zasy ianao androany andeontsika hivavaka amin'izay partage zay dia
ndao tsika amerina tsara ny fotsika ho am' Jesosy mba tena hanana fitiavana an' Jesosy tsika mba hahafahantsika miatrika zavatra rehetrarehetra de tsarovy fa ho an'ny hafa koa ny antom-pisinao eto ambony tany fa tsy anao irery ihany na ny ankonanao irery ihany fa ho an'ny hafa andeontsika hivavaka ho amin'izay partage zay ray masina tsara indrazainy an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mbola midera sy mame voninahitra anao zay ny amin'izany teny pampaherezanao zany sotra betsaka satria efa nampandresanay ianao tena tsapanay Jesosy fa efa me miatombotra amin'ny fotoana dia me mafy ny pression eto amin'izao fiainana izao ary ianao mihitsy nefa niteny fa misy fampahoriana tsy maintsy hitrangy ary tsy mora ny fiatrehana an'izany fa ianao kosa efa nampandresy anay Jesosy efa satria efa naresy izao tontolo izao ianao Jesosy malala dia ninina mety fakapanahy mety mahazo anay Jesosy dia rehefa tena manana fiombonana aminao zay dia afaka nihoatra an'ireny satria ianao anatinay mahatonga anay hanana an'izany fampandreseny izany makasitraka indrindra ny amin'ny fotoana rehetra ary sotra betsaka ny amin'ny teny rehetrarehetra izay nambaranao teto Jesosy satria fantatray ireny fa tsy hiverina foana fa tena tsy maintsy ho tanteraka rehefa tonga amin'ny fotoana ilazanao azy ho tanteraka aminay izany Jesosy dia makasitraka indrindra dia aoka ny tsirairay avy ahery amin'izay fiatrehana rehetra amin'ny alala amin'ny fanampiany fanainao masina satria tsy amin'ny herinay na ny tanjakay ny ahafahanay miatrika ny zavatra rehetra fa avy amin'ny fanampiany fanainao masina makasitraka indrindra ray eo voninahitra dia anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta alleluia amen dao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra manaraka faly miara-bantsika indrindra n'izao volana vaovao zao herinandro vaovao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra vavaka atsika misaoratra Jesosy ny ahafahanay mbola mijoro eto amin'ny tindroany ity fa tsy misy olona mahay manatona anao zay nitenao raha tsy mitao amin'ray avy any an-danitra misaoratra tompony amin'ny tantananao tanatin'izay 5 volana lasa zay anitsahanay ty volana fariny amin'ity tapataona voalohany ity ary misaora tompo mbola anontrononay tompo amin'ny tindroany ity sy ampianarinonay androany tompo dia sokafanay ny ao anatinay mba hidiranao amin'ny alalan'ny teninao mihoatra indray androany araka ny tenin'ny Jaona manao hoe aoka ianao tsy maintsy hitombo foana ao anatinay ary zay mihaimena maty isan'andro makasitraka raha io amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen miarabantsika mamerina fiarabana ho antsika indray nitraritra n'izao androany maraina izao sekoly fa mana olana raha-panahy mahatsiaro ny teny Jesosy raha amin'ny Matthieu 1:12 sy ny Luc 2:1-10 fa ny fanjakan'Andriamanitra sy fanjakan'ny lanitra dia teriny makany ary misesika ary mila rombahana amen ao anatin'ny fandrombahana zao ianao mitady an'Andriamanitra androany ity amen tsy tian'Andriamanitra eny androany fa amin'ny fotoana rehetra tsy hoe koa reo vita androany dia hoe tsy tady an'Andriamanitra anao rehefa avy eo da diavo mandrakariva izy fa raha mbola miteny antsika mifanahany dia andetsika hiezaka foana fa teriny makany mila mandrombaka ary rombahana mikery ary misy favalo izy teny Paoly apôstôly manao hoe misy varavarana lehibe misokoranao izy fa be dia be ny zakanao izy amen fantatrao zany amen androany raha Matthieu 5:20 nijerevantsika dia misy fanoharana zay nataon'i Jesosy any amin'ny fanjakany le misy le osy sy ny ondry ary raha io fanoharana nataon'i Jesosy io le ondry zanak'Andriamanitra le tao hoe zanak'Andriamanitra io ary le teo hoe osy zafady osy to foana zanak'Andriamanitra foana izy io vakino tenin'Andriamanitra la netsika mijery eny dia hoe reny angamba le gentilisa zanak'Andriamanitra ny tenen'i Jesosy amin'ny satria naona ozy izy naninona tsy menareo anina tsy nanan-kitafy aho izy tsy nitafianareo zany hoe zanak'Andriamanitra io mitoroteny ihany koa zany raha apiko kely tsy hoe apiko ny teny Jesosy fa hoe zay mifandraisako an'lisy hoe zanak'Andriamanitra io any mila tsika mila mitandrina tsika zanak'Andriamanitra ho anao zay mbola nivilany midira fa malalaka ny tranondray raisy fotsiny Jesosy afoiziny zavatra zay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra dia mitoera eo aminy miankina aminy ianao
amen. Itsika ihany koa zany fa arakaraka ny sontsika dia maninona ny amafy ny ataka ny tombo fahavalo satria tsy tsika salama akory ny tena hoe tsy tiany devolina tsika hoe tsy manana ny zakatadiavintsika fa tsika eo amin'ny fanotron'Andriamanitra. Alleloia. Zany mahatonga antsika mila foana tsika tena manana fiambonana amin'Andriamanitra. Ary ao Matteo 20:7-30 dia jerevantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny aran'i Jesosy makina ny teny ry taranaka menarana ataonareo zay raha tsy fanahy hoana ny fahay miteny zavatra tsara fa avy amin'ny habeny ao am-po ho tenenina vava. Amen. Io ten'Andriamanitra amin'ny voasoratra Matteo 20:20 tao amin'ny sinagoga Jesosy ny tenan'io ary tsy ny jentilisy ny tafiditra ny sinagoga fa ale milaza azy ho zanak'Andriamanitra. Amen. Ry taranaka menarana ozy izy. Zany zao tena tsy tia sofontsika eny hoe za ve atao taranaka menarana alohantsika sy tonga dia malaky miteny fa mandiny tena. Ry taranaka menarana ozy ataonareo zay raha tsy fanahoana ny fahay miteny zavatra tsara fa ny ao amin'ny habeny ao am-po ho tenenina vava. Zany hoe le hoe nanaitsika mieritrehitra hoe misy ny teneny miteny vérité anao fa misy faratsimpanahy mampiteny an'le olona ao anatin'ny fandinihana ny ao anatinao manao kirodama ny afantarana hoe miteny anao famarinana nefa koa tsy mandratra ny hafa. Amen. Zay mahatonga antsika mianatra mandrakariva satria hoana le teny Jesosy amin'ny boky Matteo 5:20 re olana mora tenenana zany fa tena mampangovotra be zany. Sanatria zany efa mba nanao antizy nefa ny any amin'ny farany makany amin'ny akavia sanatry mivava. Tsy eto moa zany olona zany raha tsy le olona mihainy koa zany. Amen. Eto Andriamanitra tena miteny mihitsy manao zay mahatonga antsika mandinika foana antsika ny ten'Andriamanitra. Raha amin'ny fahasambarana zao ndresahana dia izy ny olona misambara dia makany andafy, sambara dia manana le zavatra le raitra be reny, sambara dia manambady karazan'olo ohatran'izao ny tao sambatra. Fa inona fahasambarana ozy Andriamanitra? Sambara izay voavela heloka sy voasarona amin'ny fahotana, sambara izay tsy isan'ny Jehova heloka ozy izy, dia sambara madio am-po. Hafa misy le fahasambarana zany mahatontsika miombona amin'Andriamanitra. Le zay fahasambarana zay tadiavo dia tahaka an'izany koa ny olona koa mieritreritra manao zany ratsy fanahy zany zao le mikaka olona reny iny tsy avelako misy azy ohatran'izao iny ratsy fanahy iny fa ny faratsimpanahy koa re olona tsy zay ihany afaka io ny tenin'Andriamanitra. Amen. Indraindray tsika za taloha nanana zay toetra zay tena fefa afaka misorako ny tompo. Rehefa misy olona manao zavatra tsy mety reny tonga dia asiako aleko za miteny azy ndreo izy very raha pitso afaka pitso nefa tena marina hoe azoko amin'ny angonao anao. Zany zao faratsimpanahy zany. Alleloia. Ndraindray tsika misy zavatra zay fa mila tsika manao kirodama manana fiombonana amin'Andriamanitra fa fahanafahana antsika re olona ao anatin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Tsy hoe ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ny mpamosavy mivavaka, piskidy mivavaka, kristianina mivavaka fa miombona amin'Andriamanitra hafa. Amen. Misy ny olona vavaka ny vavaka ataony tompo me 2 milliards zaho vidianako camion, vidianako sono, vavaka ane zany. Alleloia. Za tsy miteny ratsy na tsara fa mivavaka zany. Fa inona le vavaka tadiavan'Andriamanitra amintsika? Dia zay ny tadiavantsika. Tadiavo ny fahasambarana le tena vrai fahasambarana atao izay mahatonga anao tsy mba ratsy fanahy. Amen. Ao anatin'ny faratsimpanahy zao rehefa ataontsika ny mena dia Salamo 110 ka 20 sy 20 amin'ny aran'i Jesosy tompo fa miratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra ahoana ny toronareo ny lalako sy fitondranareo ny fanakeko eo am-bavanao raha mahita mpangalitra ianao dia faly ikambana aminy ary miray anjara mipijangajanga ny vavanao alefanao teny ratsy ary ny lelanao mamoro pitaka mipetraka amin'ny teny ratsy ny rahalanao ianao sady manendrikendrika zanakalandrenao. Zany no nataonao nefa nanginana ianao ihany aho ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany aho ka nanitra anao aho ka andahatra zany eo masonao. Mivera zany ankehitriny ianareo zay manadinon'Andriamanitra fandrao ameravireo ka tsy hisy hamonjy. Amen. Zany zao Andriamanitra ny teny tamin'ny alalan'ny mpanompony anisan'ny faratsimpanahy zany. Dia inona izy teo? Voalohany mankahala fananarana. Zany hoe raha vao misy mananatra anao tonga dia hoe
ampidirina amin'ny sofina gosy a dia noho zany le azy namosina dia mivoaka makato. Ny olona manao an'izay miavinavina zay ratsy fanahy zany. Za ndray aloha raha tsy pasteriana aloha za tsy miheno aloha e. Hoavy ny fotoana na Jesosy ary teny aminao tsy heno anao satria faratsiam-panahy ao le voan'ny faratsiam-panahy. Alleloia. Tsy mety manandra ny fananarana tsy midika hoe le olona miteny tsy maintsy hakenao e. Mihaino anao a, mandinika anao a, misy fanahy masina ao anatinao, angatao fanahy masina dia mamalinao fanahy masina. Alleloia. Ozy ny teny koa faratsiam-panahy koa dia manino izy tsy mitandrina ny teny fa ariana voany. Rehefa misy miteny zany izy le nyteneniko teo dia faratsiam-panahy koa raha mahita mpangalatra izy dia falikambana aminy mo le business maloto ao anatin'izay zavatra zay. Rehefa vola dia vola. Alleloia. Nahoana zahoana vola dia atao zany e. Tena tsy mety fiainako fa mila manao an'ity ohatra. Misy fotoana misy olona ohatra an'izany anie. Misy olona fantatra koa tena sahirana izy dia nisy nampitambo ny zanakany hoe alaiko vady dia miko vola ohatra an'izao dia nanaiky. Zavatra nefa le olona amin'ny manambady a. Misy ny zavatra zany. Misy any amin'ny sisisiny ihany a reo le afa fivavahanareo dia manambady maro zay la zay manao hoe mba hanampy aho izy izy nefa tena marina izy nefa anio ray volana anatin'ny herintaona vao tonga ao dia maninona ameraverina teny fijangajangana foana dia hoe mba velona e tiako mitenao vola maloto zany. Amen. Ratsy fanahy manao aza zavatra zany. Ny fijangajangana koa ohatran'izany. Misy ny olona ataontsika hoe zavatra misy zavatra tia izy tsy mijangajanga masina be fotorantenany a fa izy mbola mijangajanga ihany. Inona moa le fijangajangana resako eto an'io? Ohatra zanaka ny mijangajanga aza miteniteny amin'ny dadinareo na amin'ny reninareo miombona teny mijangajanga.